Senisy HCC amin'ny andriny vaovao iantoka ny alabato amin'ny fifidianana ho avy ho Jean-Louis Rakotoambo. Professora James Saratim misy porofo ny fahalan'ny filomarika ravalomanana tamin'ny fifidianana 2024. Fifidianana filohan'ny Fédération Malagasy ny atletisme tsy mangarahara ny fanomanana. Talata faenina ambin'ny folo ny volana Novambra ny taona 2024 magasitraka na ohatranty manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy. Anboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia notanterahina androany ny fifanaovan-tsony am-piarahamiasa teo amin'ny sampandraharahany firenena mikambana momba ny fahasalamanana ny OMS izany sy ny Croix Rouge Malagasy niompana indrindra tamin'ny ady amin'ny pesta mony fiarahana teo amin'ny Rodonta onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Olona fito matompesta tany amin'ny distrikana Tsimindran raha nitahitra nivoaka ny volana septambra lasa teo. Ary 20 kosa ireo voamarina fa marary. Pesta rehetratratra na pesta pulmonaire avokoa no nahavoa ireo olona ireo. Ny telo tamin'ireo fito nindaosy ny fahafatesany dia maty tany anivon'ny hopitaly raha tany amin'ny toeram-ponenany ihany no maty ireo efatra ambiny. Ny fahatelo amby 20 ny volana aogositra lasa teo ny voamarina fa nisy maty ny pesta voalohany teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Herinandro tao aorianan'io dia nahitana olona iray hafa indray lavon'ity aretina ity tany amin'ny faritra Itasy any. Olona avy ao anatina fianakaviana iray ireo namony ainy vokatry ny aretina pesta ireo. Fampitoana mampisy ny valina aretina pesta izao eto amintsika ka isoroana mety ho forongatry ity aretina ity dia nisy ny fanampiana nataon'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny fahasalamana izay natolotra ny Croix Rouge Malagasy androany. Aritra 3 volana ny fiarahamiasa eo amin'ny Rotonta izay manomboka amin'ity volana Novambra ity ary farana amin'ny volana Janoary 2024. Cette convention, l'OMS et la Croix Rouge, vise justement à augmenter, renforcer les interventions que l'OMS apporte déjà, mais aussi l'accompagner dans la prévention et la lutte contre la peste qui reste un problème de santé publique. L'objectif global ici, c'est de développer des interventions, des services de proximité en faveur des populations vulnérables, mais afin de permettre à ces populations de bénéficier des services de santé et de ne pas courir le risque de décès ou d'épidémie. Il sera question dans les Fukuntan de travailler avec les populations pour les aider et les capaciter à pouvoir lutter contre les rats, les puces, afin de réduire aussi les risques de survenue de peste pulmonaire. Mbola tsy foana eto amintsika ny aretina pesta ka ilaina ny fahamailony rehetra manoloana mety ho forongatry aretina ity mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy mitondra ny tsimikaretina sy ny pidijora ny pesta aretina mahafaty aingana saingy azo atao tsara mitsabo azy raha atao ara-potoana izany. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatramo dia mirongatra ny valana aretina Covid-19 amorondava amin'izao fotoana izao akoatra ireo sekoly telo efa nakatona ny toeram-pianarana ny herinandro lasta teo dia sekoly roa indray no fantatra fa nakatona vonjimaika mandritra ny 15 andro any an-toerana dia ny CEG tsy mahavao kely sy ny sekoly adventiste. Ny voalohany dia noho ny fiandrasana ny valim-pitilina natao tamina mpanabe iray. Ny faharoa kosa dia ny fahitana fa betsaka ny mpianatra ny sotonga ny anatra nefa fantatra fa marary. Nanamafy ny drainina menabe fa ny fanamafisana ny fanentanana ny iray aman-dreny sy ny mpanabe ny tokony amafisina ho fiarovana ny ankizy izay hita fa lasibatry ny Covid-19. Amafisina amin'ireo Cisco 10 ao menabe izany. Ilaina tranty ny fanajana ny fepetra ara-pahadiovana sy ny ara-pahasalamana manoloana ny tranga ny aretina raha teo mbola misy ka tsy tokony ho atao ambanin'ny zavatra ny fisorohana azy. Fihetsika tsotra farany kely indrindra tokony ho atao vaindondra raha ny fanasana tanana matetika amin'ny savony sy ny fanaovana aro-dava. Eo amin'ny pejy ny finoana dia namoaka fanambarana ny avy amin'ny conférence des évêques de Madagascar taorian'ny fivoriana ara-potoana no tanterahin'izy ireo. Dia boka maro no nivoatra tamin'izany izay nambaran'izy ireo fa misy aza ny ezaka mbola maro ireo sakana tsy sy ny fampandrosoana sy ny lanitra manga eto Madagasikara. Voalohany, tsapa ho izy ireo fa miapotika ny fifandraisana tena mamaritra ny maha-olona. Miadino ihany koa ny soatoavana maha-malagasy dia ny fanajana sy ny fandalana ny aina. Variana makatahaka be fa tany any ivelany isika ka tsy afaka mandanjalanja ny mety sy ny tsy mety. Ny faharoa, zava-dehibe ny fanabeazana satria fototra andrafetana ny maha-olona manontolo sy ny antoky ny fivoarany amin'ny lafim-piainana rehetra. Mbola ny fanabeazana ihany koa no ahafahana mamerina ny soatoavana malagasy indrindra amin'ny fatahorana n'Andriamanitra.
Sapanefa ankehitriny fa natao tsirambana ity sehatra ity ekena fa tsara ny fananganana fotodrafitrasa fa ilaina koa ny mijery ifotony ny rafim-pampianarana sy ny programa mikendry amolavola olona anana fahaiza-manao sy saina vonona hiatrika ny fiainana mba tsy ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina fa ho fanohitra ho amin'ny fampivoarana ireo tanora nahavita fianarana. Fahatelo, tafahitsika ao anaty fahantrana lalina ny ankamaroany malagasy ankehitriny maro ny fianakaviana zara raha misakafo tsy manan-kity tsy manan-kotafiny tsy manana trano isitrihana kanefa ireo no filana fototra kely indrindra mba tokony anana ny olona tsy afaka ny androso anefa isika raha tsy ao anatin'ny fitoniana ka ilaina fandraisana andraikitra hiangana mba tsy hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Fa misedra olana vokatry ny faratsindalana sahady sy ny ponina ao amin'ny faritra Sofia iny amin'izao fotoana izao manomboka miasimba ny lalana mampitoy ny Antsohi sy Mandritsara nanomboka tamin'ity volana ity izany hoe amin'ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo iny miapotika ary mandrevo ny fotaka vaovantany milatsaka ny orana manamafy amin'ny mety ho fahatapahany lalana araka izany ny ponina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra angana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Manampitrotraka ny fandikan-dalàna nataon'ny fiaravaventy mitondra entana mavesatra tsy araka ny tokony ho izy fa ihany koa ny fahateran'ny fotodrafitrasa izay mitarika tsikelikely amin'ny fahasimbany lalana manao antsoava amin'ny mitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra misahana izany moa ny ponina any an-toerana amin'izao fotoana izao satria misy fiatraikany-goavana amin'ny sehampiarin'izy ireo ihany koa izay faharatsin-dalana izay. Iaran'ny antso izay ataony tompona andraikitra ambony eo amin'ny zandarmaria ampirenena ny zandary iray izay efa tsy amperinasa intsony amin'izao fotoana izao raha mahakasika ny fiainany manokana no antony nanalana azy tamin'ny asany ity fanajanonana azy ity izay tsy manaraka ny lalàna akory raha araka ny fanazavany. Onjalalaina Ranaivo Manana tahiry ny aina. Olana tamina resaka fivarotana tany no navadika ho fadisoana eo am-panateterahana ny asa na faute professionnelle grave no antony nanajanonana zandary iray tamin'ny asa ny taona 2024. Raha ny zava-misy anefa dia olana teo aminy sy ramatoa iray ny vidin'ny tany ny atombohan-draharaha nandatsy andony ampahany vola ilay mpividy ary izy indray no nitory sy nilaza fa mahafantatra olona ambony eo anivon'ny zandarmaria. Nanomboka teo dia niara-ny antsojay avy amin'ny lehibe ity zandary iray ity. Ny fanajanonana azy tamin'ny asa nandritry ny 9 volana nanomboka ny volana febroary 2024 ka hatramin'ny volana oktobra 2024 ny sazy azony voalohany. Mitaky ny hanomezana ny tombontsoa manokana tokony nisitrahana nandritry ny fotoana nazandary azy ka mbola tsy azony hatramin'izao ity zandary taloha ity. Mitaraina ho arirariran'ny tompona andraikitra foana nefa izy rehefa mitaky ireo sonindreo. Nisy madama zay zany nifampiraharaha tamiko sy niangavy hividy an'le terrain anao déploiement de terrain dia nikeko le fiangaviany dia nanao le premier paiement izy fa indrisy nanao abus de confiance izy tamin'le deuxième paiement zany reny menaceny sy netiny tany amin'ny tribunal dia nandeha ny fitsarana fa tsy nahazo rary ny tamin'ny fitsarana. 2018 indray ny sokafony indray le fatefa tsara levina indray zany loariny indray satria indray arenanana colonel indray izy animba anazy zany amin'ny asako ka zay le hoe dans les services zay tsisy ifandraisan'le resaka vie privée mihitsy zay hafa ny vie privée no manokana reny hafa dans les services raha hoe nivarotra basy za na ny tifotr'olona zay dans les services resaka vente du terrain tsisy idirana dans les services ny gendarmerie zany manaonao foana le gendarmerie. Maro izy ny zandary aran-tsindro azy le natoa azy fa noho ny tahotra dia misafidy ny anginy izy ireo mangataka ny ijeren'ny mpitondra sy ampiarana ny lalàna amin'ireo mihevitra ny tenany ho ambony lalàna ihany koa ny tenany. Ny pejy ny fanatanjahantena dia tsy manara-dalàna ny fomba hanatanterana ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny atletisme takiny kandida araka izany ny anafoanana io fifidianana io. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Princy. Ny faha-efatry ny volana desambra ho avy izao no tanterahana ny fifidianana ny ho filohan'ny federasiona malagasy ny taranja atletisme ary ny farana ho maly alatsinainy 15 novambra ny feptaona ahafahana nametraka ny taratasy firotsahako fidiana. Tsy manara-dalàna ary tsy mangarahara ny fomba nanomana ity fifidianana ity
ka takiany kandida araka izany ny anafoanana io fifidianana io. Tsy nisy akory ny fananganana voamera manokana isahana ny fifidianana fa ireo izay efa ao anatin'ny federasiona amin'izao ihany no sady juge et parti amin'io fifidianana ho filohan'ny federasiona io. Iarandramatahory atao mpikambana ao federasiona amin'izao ihany koa ny prailista amin'ny kandida irotsaka hofidiana. Tonga napetraka metraka ny dossier dia tingaka champion ty ndray satria ty le etc dia ambaditra ndray misy etc c'est le danger le juge et parti mantsy c'est le danger le juge et parti nandritra zay fotoana ela be zay ay zany hoe za miandry ara-dalàna hoe ahoana zany nitondrana ny ty élection ty ay za varina am'le resaka hoe statut malangana l'équipe sy ny anina ary ambadika izy zareo zany manao acte de déstabilisation manao an'le commérage zany hoe tsy manana licence honya zany daholo ny avoaka ny zalany any amin'ny ambadika rehetrarehetra any ka za tsy afaka za zany mitaky mihitsy hoe efa nampafantatra an'izany tamin'ny ministère hoe non stoppena aloha ty élection ty fa raha zany nge tsy procédure administrative zany etc zany diny élection majeure ohatran'izao tsy azo atao zany tsy maintsy tonga dia efa apetraka ao daholo ny liste rehetra inona le am'le candidature fa mahina raha atao mazava tsara ny règle de jeu avereny ty élection ty satria misy préjudice grave misy subir an'izay am'izao fotoana zao satria nanao travail matraquage psychologique zareo tamiko any amin'ny membre ko. Efa nisy ny fandefasana taratasy any ministera pia manoloana io tsy fanarahan-dalàna io ary andrasana amin'ny valan'izany. Fa raha ny zava-misy aloha no jerena dia tao mitazapotsiny sy mangina manoloana amin'ny fanaparam-pahefana tao mpikambana sasatsasany eo anivon'ny federasiona amin'ny ministera pia. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia ho tanterahina ny 7 sy ny 20 novambra izao ny fiadiana izay ho tompon-dakana analamanga eo amin'ny taranja échec. Telo ny sokajy ifaninana amin'izany dia ny sokajy senior, ny tanora ary ny vétéran lasivavy. Tsy aivina fa misy kluba 20 eto amin'ny ligue d'Analamanga ary heverina fa hisy mpifaninana 20 mianadahy mianaka andray anjara amin'izany. Marina moa fa manodidina ny 50 eo ny manana kara-pilalaovana mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho tompon-daka. Ny trangana aintrano goavana kosa tao manandona faritra vakina karatra ny aliny 4 i fony 15 novambra tokony ho tamin'ny valora sy sasany alina tanoany. Trano ampiasaina ho trano-pokon'olona ary fitoerany tahiriny community maity. Tombanana ho 700 tapitrisa ariary ny zavatra may ary ny antota taratasy mirakitra ny arsivan'ny commune nandritra ny taona 20 sy 700. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny tena antony ny tarika izao firehetana izao saingy feo ampanaovana fanadihadiana ny manampahefana any an-toerana. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia mivoatra ary mbola mitoetra ny fanadihadiana mikasika ilay raharaha famonoana sy fandratrano ilay mpilalao vehivavy eo amin'ny club ny Paris Saint-Germain Keira Amroui. Omaly no raisy ny mpitsara mpanao famotorana ny makasika ity raharaha ity. Mialy rary nombana sy Manora Andrimalala. Tingana maro no nodiniana mba ahitana ny marina mikasika ny vono sy ny fandratrana ilay vehivavy raika amin'ny 30 taona mpilalao baolina kitra vehivavy ao amin'ny kluba ny Paris Saint-Germain Keira Amroui. Omaly alatsinainy no natolotra ny mpitsara mpanao famotorana ny Versailles ny mikasika ity tranga ity. Fantatra taorian'ny fanadihadiana lalina fa voatontonona ao anatin'ity raharaha ity ny anaran'ilay mpilalao iraisam-pirenena teo aloha Eric Abidal. Ity farany izay tale ara-panatanjahantena tao amin'ny kluba Catalan izay nilalaovany ilay ny arandoza ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Raha ny voalaza dia nampiasain'ny Keira Amroui ny pusi misoratra amin'ny anaran'ity voaroro ity tamin'ny fotoana nisehoan'ity raharaha ity. Nambaran'ny pampanolalana ny Versailles fa ho avy tsy ho ela ny fienoana sy ny famotoana n'ity mpilalao teo aloha ity izay tafiditra ao anatin'ny fahaiza-manaony ny mpitsara mpanao famotorana. Raha voantso atao fanadihadiana i Eric Abidal dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho tonga maly ireo fanontaniana rehetra apetraka aminy izy. Ho kosa ny voalazan'ny mpisolo vava an'ity mpilalao tompon-daka lefitra ity. Nambaran'io mpisolo vava ny Eric Abidal io ihany koa fa manohitra amin'ny fomba entitra amin'ny fiampangana azy ho nandray anjara tamin'ny fanafiana sy fandratrana any Keira Amroui io ny olona arovany. Sazy 5 taona farafahakeliny no miandry ireo izay tompon'antoka tamin'ity raharaha ity araka ny nambaran'ny fampanoavana any Versailles. Raha tsy ahivina, ny harivan'ny 4 novambra lasa teo no nisehoan'ity tranga ity.
avy namonjy fiaraha-misakafo niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy rehetra tao amin'ny kluba ny PSG ikeraha amin'ny rawi no nisy roa lana anakan-dalana asiana nafika izy sy ny vehivavy iray mpiara-milalao aminy novelesin'ireo olon-dratsy tamin'ny baravity farany ka naratra mafy tsy nataon'ireo olon-dratsy na inona kosa iamina tady alo izay efa notazonina sy natao fanadihadiana ny alakamisy lasa teo. Nampiantso mpanao gazety androany mpahalalana iraisam-pirenena lettre marsan ny professeur James Saratsima Jean-Louis Rakotomambo samy nitondra ny heviny mahakasika indrindra ny raharaha politika eto Madagasikara moa izy telo mianadahy ireto. Raha ho an'ny Jean-Louis Rakotomambo manokana dia nitondra ny heviny mahakasika ny fahitany ny momba ny CENI sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tenany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Efa mazava fa efa miomana fatratra amin'ny alabato amin'ny fifidianana ho avy indray ny fitondrana Andra Joel. Proof mazava mitohaka amin'ny tendany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny CENI sy ny HCC satria dia olon'ny fitondrana avokoa izy ireo. Kisarisary-pifidianana sisa no atao eto hoy Jean-Louis Rakotondrambo. Mametraka anao izay latsaka hoaingo-tsehatra fotsiny figurine fa ny tricherie dia isy angalabato ireo dia dedaka indray fa hoe izay ny lany amin'ny fomba démocratique manara-dalàna sy ny sisa nefa hita le lalàna hita le système fa c'est un système verrouillé. Dia izay no anisan'ny anany itenenanay hoe fotoana izao izay tokony hanarenana ny tsy mety ireo règle de jeu de la démocratie eto mihitsy miaraka amindreo le système akany andren'ny exécutif sy ny sasasasany amin'izy ka ho verrouilleny ny exécutif l'izy izay mihitsy tsy mety intsony eto Madagasikara ka tokony ovana tanteraka. No mahagaga hoy ity mpanao politika ity dia tsy misy akory ny sazy ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana naray tsy kombakomba tamin'ny kandida laharana fahatelo amby folo tamin'ny fifidianana valo amby folo sy roa arivo. En plus n'izay amin'ireo texte rehetra izay lazaina amin'ny régirany démocratie ireo tsy sanction mihitsy ane ny HCC manao an'izany erreur zany mba nigadra ve izy ny CENI raha jerentsika mba milaza indépendant nefa ny ary amin'ny base ary any amin'ny carrière-mbato any amin'ny fanaovana liste électorale ny exécutif no mpanaovana azy ministère ny intérieur président ny fokotany izay ao anatin'ny collectivité déconcentré mba hitsony ny chef de district mba hitsony ny ministère ny intérieur no manao an'le izy ny teniny Andriamatoa Thierry izay atao anaty vilany nilaza fa misy doublon BDB misy karapanondro BDB matapitrisany namboarina mba hafahana mangala bato ampandany le candidat anankiray izany le ferina teo aloha fa tsy afaka ny andefitra an'izany tsony rehetra misy amin'izao fotoana izao satria efa tsy mendrika mivoaka malagasy ny anao iaina amin'izany zava zany amin'izao taona arivo fahatelo taonjato faraika amby roapolo zao. Arak'izany dia mazava izay fanazavana rehetra izay fa tompona ndraikitra voalohany amin'ny krizy aorian'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara ny Flora Joel ary tsy afa miala amin'izany raha toka mbola miziriziry amin'ny heviny anao kisarisary-pifidianana amin'ny endriky ny CENI sy ny HCC vaovao io. Teboka telo kosa no notsondrin'ny professeur James Saratsima androany nandritra kitafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo ity. Nambarany fa misy porofo ny fahalan'ny filomatrika Ravalomanana tamin'ny taona 2024 nisy moa ny afatra manokana nomeny ho an'ny vahoaka malagasy sy ny filohan'ny HCC teo aloha. Ramano Menjanahary Andra Rakotomalala. Porofo mitohoka amin'ny tendany ary kapoka mandrivorivo ho an'ny fitondrana Rajoel ny tatitra izay navoaka ny departemanta amerikana ny farany herinandro teo. Voaresaka tao anatin'io ny fanjakany kolikoly amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ny tsy fangaraharana sy ny tsy fisiny tetibola hoentina manatanteraka akory ilay PM izay nireharian'ny Rajoel ho fanarinana ara-toekarena tamin'ny vahoaka malagasy. Tsy nitsitsy fitenenana ny professeur James Saratsima androany raha nilaza fa fanjakana mpandainga sy mpangalatra no misy eto ary fanahinina ampanatrana ny vahoaka malagasy. Ankoatra izay dia nisy afatra manokana ho an'ny filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarso mila mifo amin'ny torimasony ny vahoaka malagasy. Zanakareo ane mipotsika ekenareo ve zany na io téléphérique an'io na io miantso ny Rothschild io sonareo diso hevitra za tsy miteny raha sy mana-porofo fa sao dia mba volanao ihany na fenifeny tao tany na verinao fa maina edy boandronao
tadio zay ahodikodinao ny bankrotsilda asianao miverina eto satria ve tsy vitanao ntsony ny zavatra prometiavanao tamin'ny vahoaka tandremindray tompoko indrindrina manatsofina ary misy teratany malagasy miasa daholo ireo banky amerikana sy banky rehetraretra reo tsy miteny aho raha tsy manaprofo ka mba tsy boridana dia mipetra tsara manaraka an'izany raha misy olona nanditsaka ny lalam-pandrenana teto dia ianao Jean Eric Rakotoariso ny tanako voalohany ho responsable mazava ny teniko teo hoe ny antony dia izay mamaky tsotra mazava fa ianao miolakolana oatra mena rano ianao zavatra ny vakinay dia hoe miaro ny firenena tsy korotana ary nataonao inona reo mpitandro firaminana rehetrarehetra reo zany atao inona ianao ny solotena an'ireo ianao ny tompo ny fanodina fa ny anahy dia mazava voko ereo ianao ary tadio fa nandositra tany an-dafy ianao saika andositra ianao nangataka nationalité tamin'ny frantsay ianao fa tsy nahazo mbola veriko ihany ananao mpikorofo ny zavatra teneniko rehetrarehetra nataonao inona ny DG ny imprime national lasa nitsoaka izy nampanaovinao carte d'identité firy nampanaovinao carte d'électeur firy korotaninao ohatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra mba handaninanao midika izany fa tsy lany ianao fa ny lany teo tompoko dia filora valimanana izy ny tonga faharoa izy zany araky ny lalàna ny tokony hitondra ny firenena fa tsy mpangala bato mpanonga mpanjakana sy manesoeso manitsakitsaka tapindoha ny firenena malagasy mazava ny teniko tsy mety tsony zao tsy azo ekena ilaina foanana tanteraka ny ACC foanana tanteraka ny seni fa reo rafitry ny fitondrana taloha reo ny fototry ny loza amin'seho eto amin'ny firenena reo nefa norovanao reo mpandrarakaranana faran'ny Macron tany reo mpamatsy volanao tsisy dia tsy mahalala an'izany tsisy mpanaraha malagasy zany eto amin'ny firenena reo karan'ireo tapitra laindreo ny tanindrazantsika fokotany 120 ndray ny foanany karana tao mampikony noho ny intervention anay indrindrindrindra ny intervention madame Arlette dia niforotra ihany le tompo-karana le sokota reo sokota reo dia ry zareo karana be vola manitsakitsaka amin'ny malagasy ny tena mazava ny teniko amindreo olona tsy vanin'ireo reo mitady hoe hitady ny nationalité malagasy amiko manana tanindrazany reo manana nationalité frantsay reo ny consulat daholo izy rehetrarehetra consul any firenena maro be mba hirovany tena hoe manana unité parlementaire dia mihevitra amin'ny malagasy 7 tapitra adaladala ve nareo reo mbola hifanenitsika fa tsisy matahotra anareo raha mbola eto Madagasikara ka tena mazava ny teninay foany ny fifidianana iny avereny ny fanisambato fa tsy miafinafina fotsiny hoe ny aro ny firenena zay mahitsy fa makinay an'ireny dia aveo reny tompoko aveo reny hoe azafady tompoko raha mifona madio amin'ny fo ianao hoe tsy sazy efa natahotra dia mazava ny resaka fa raha reny miafinafinao ambadika ireny ianao hoe hikorotana amin'ny firenena attends tu te prends pour qui anao rerenga Madagasikara no mafisy ny profesora James Ratsima Atrandy fa tokony ahafantatra ametra-pialana ny fitondrana rajoel fa tsy andry etsy-bahoaka manoloana izao tsy fahaizana amin'ny tantana izao tsy azo everina hoy izy ny fifidianana amin'ny taona 2024 izay io manany rajoel amin'ny alabato mahatsiravina io ahina isy zavatra hafa sy korontana eto amin'ny firenena raha mbola mijirijiry amin'izao fomba fitantanana izao ny fitondram-panjakana
Lohahevitra maro ihany koa moa anisan'ny resana tao anatin'ny fandaharana dinika. Isan'ny lohahevitra noresana mahakasika indrindra ihany koa ny fifidianana izay hoatrena amin'ny taona 2024 nanamafy hatrany irivo rakoto vao mpandrindra nasionaly ny atoko HVM fa tokony hosokafana aloha ny fanadihadiana mahakasika ny fifidianana tamin'ny taona 2024 iny. Mialy raronombana sy Manora Andrimalala. Rehefa nandefa lakolosy fanarana trany antoko-panohitra ny amin'ny anokafana ny fanadihadiana mikasika ny fifidianana tamin'ny taona 2024 saingy tsy norarahin'ny fitondram-panjakana. Entitra indray ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM no sady filohan'ny anteny miarandolona teo aloha rivo rakoto vao omaly tao anatin'ny fandarana dinika raha nanamafy izay efa voalaza indrindra fa ny mikasika ny raharaha doublant izay mitotaly iray tapitrisa mahery teo. Efa miteraka adevitra eny anivon'ny fiarahamonina entsady mantsy ny mikasika ny fifidianana amin'ny taona 2024. Raha ny zava-misy nojerena manany iverenany tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ny vahoaka malagasy. Leombonanana ny olona nazava be betsaka ny tsy fetezana tamin'ny 2024 za dia nisy mitarika an'iny mihitsy ary hatramin'izany mbola présidentielle andao sokafana fanadihadiana mety ho zako ny anisan'ny tompon'andraikitra tao dia gaga ve tsika raha hoavy ny resaka fifidianana tonga dia miverina ny olona fa maninona ny tsy sokafana ny resaka doublon tsisy meloka na inona tsy milaza hoe rakotona rahabe fa olona tompon'andraikitra ambony tao amin'ilay seni no namoaka an'izany raha ohatra nandainga hoainy rangainy averiko ilay mandeha tena mendrika azy mihitsy ny sazy satria zany ny ataoko tena fanakorontanana firenena fa zany tsy ho hitanao raha tsy sokafany fitondram-panjakana zay izy rery manana fahefana an'izany enay enquête parlementaire natao fa maninona ny tsy atao dia zay lazaiko hoe leombonanana ny olona reny ny ACC tsy zatra raisy ny ACC fa todian'ny lamosina daholo nefa ny ainy amin'ny sehatra rehetra mahita hoe misy lesoka ane ato mizatra tsy mety tokony arenina izay fanarena an'izay tokoa satria tapitra zao ny folo taona raha ny liste électoralitsika folo taona iny tapitra izy zao dia ho tsongotsongona kely ohatran'io fotsiny ve dia hijanona amin'ireny fomba ny tenena ny présidency ny nivoaka reny fotsiny indray dia tsy ety mihitsy io raha ohatra mbola ino atao inona le atao zany hiverina amin'io fanjakana ny tena tompon'andraikitra amin'izany tsy ny mpitondra akory ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany fa ny anjara mmpanoha ohatra sy mpisetra ara-politika ary ny eo amin'ny lafiny ataoko hoe mpikirikira fifidianana manosotona lakolosy be mihitsy milaza hoe ora fanjakana andao ty jerena miaraka ahoana ny fomba zany satria fifidianana atao andaminan'ny firenena fa tsy anakorontanana firenena fa raha manao be marenina fotsiny fitondram-panjakana miaro zay arovany ihany dia samyny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena zany. Ankoatra ny firesana ny fifidianana dia nivoatra tao anatin'ny fandarana omaly ihany koa ny vahoriana sy ny fahantrany ny vahoaka malagasy izay miseho amin'ny endriny maro ary teo ihany koa ny resaka fampandrosoana ny firenena. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny manjon'ny firenena amin'izao fotoana izao i Jean-Éric Rakotoarso ny mpahalalany iray sampirenena Arlette Hamarson anisan'ny nambarany ny anisan'ny nanomevahana ny Andry Rajoelina nanitsakitsaka lalam-pandrenana ihany koa izy. Asidandria Malala sy Tokra Marla. Nazava ny fanahoan-kevitry ny mpahalalana iraisam-pirenena Ramatoa Arlette Hamarson momba ny fanitsakitsahan-dalàna miverimberina loatra nataony Andry Rajoelina tao anatin'izay 3 taona latsaka kely nitondrany ny any Madagasikara izay. Navesatra ihany koa ny valikafatra ho an'ny Jean-Éric Rakotoarso filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha ka nambaran'ity mpahalalana iraisam-pirenena ity fa tompon'andraikitra voalohany amin'izao manjony firenena izao ity filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha ity. Izy mantsy nanomevahana any Andry Rajoelina nanitsakitsaka lalam-panorenana ary mbola izy ihany koa no nanaiky ireny alabato tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 ireny raha nambarany Arlette Hamarson. Za dia miteny aminareo fa zany chef de région zany hafa zany gouverneur zany dia hafa zany. Ça c'est une nomination extra-constitutionnelle au-delà de leur constitution illégale, vicieux. Satria manana but sy objectif nareo amin'izany zavatra zany. Nomenareo daholo ny gouverneur dia ianareo mahafantatra hoe inona zavatra tokony ataonareo amin'ireo gouverneur roa. Tsy mety zany toko. Tsy mandrafa tsy manitsakitsaka ny constitution nataonareo ary tena mahamenatra. Parce que vous êtes au-dessus de la Constitution. Tsisy dikany aminareo ny lalàna lalam-pandrenana nefa io ny lalàna velona io ny tsy maintsy hoe ajaina salamina moa anakandrimaso nefa safotafotaina hitsakitsana ambany tongotra ka noho izany dia tsy manaiky zay moa tsy afaka nyteny satria zay miteny moa amin'izao fotoana izao dia asena mangina amin'ny fomba maro samihafa tsy fantatra aloha
za ty accusé izany izy tsy fantatra izy protéger nareo amin'io fa le na amampitsara dia miteny fotsiny hoe tsy mety io a violation de la constitution illégale ary tsy io ihany ange fa ny zavatra be dia be voalazan'ny constitution nitsakitsahanao daholo monsieur le l'ex zany président de l'HCC ohatra zany hoe momba ny hoe nomination tsy nomination na gouverneur ihany fa ohatra zany nyroty be ny mpanohitra fantarao tsara fa sur le plan international zany mpanohitra zany a dia mitovy lanja amin'ny fanjakana contre pouvoir io tia ny fanjakana tia ny contre pouvoir fa raha tsy misy an'tia dia tsisy démocratie fantarao tsara zany ary ampianarinao mpianatra ao angamany zany raha tsy diso aho kanefa dia nekenao koa le izy hoe ny zavatra ny avantage ny rody be ny mpanohitra rehetrarehetra zay ara-dalàna ary tokony omena azy a dia novaina tsy misy mihitsy nakely varavety tsy tafiditra ao anatin'ny gouvernement takory ny mpanohitra contre ny gouvernement takory izy tsy tafiditra mihitsy zany koa mbola violation de la constitution ianao no mampanao violation répétée de la constitution aza modimody satria sarotra milaza koa ianao amin'ireny ihany reny ka mafy be le izy ka mampalely sao dia misy ina moty izy korotana zany ve dia argument juridique re olona na dia anao tsy mahay lalàna azy hoe ka matahotra sao dia misy korotana dia nakan'izao décision ndraisinao dia décision diso tompoko diso tanteraka tsy olona ny proclamenareo io ny tokony élu tamin'io fotoana io fa mety olo-kafa ny vahoaka trany nefa no mibaby izany adalàna sy fitiavatena nataony olombitsy izany proof izao fantrana lalina tsy mbola nisy tao anatiny 10 taona izao fantatra ihany koa fatakin'izy ireo ny famerenana ny fanisambato tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa tsy misy doublon sy alabato andao anao recomptage des voix na tsisy resaka doublon tsisy resaka sady ny lalàna iraisam-pirenena milaza hoe raha ohatra ka hoe tsy misy résultat hoe tsy manova résultat le izy dia mbola azo acceptena ihany fa ty tsy azo acceptena mihitsy satria tena manova résultat tanteraka ka zay aloha dia mitabataba ny zavatra io satria vous avez violé la constitution allègrement mihitsy ny teny frantsay tsy raha inareo daholo mihitsy dia inona ny zavatra mitanga dia conséquence amin'ny vahoaka ny vahoaka zao mety nifidy programme hafa mety tsy nifidy tsy fantatra hoe programme an'izay olona lany io IEM mety ao anatin'ny fony vahoaka dia hoe ninay dia zay mila tany ho anay trano ho anay mila iaina tsara zay zavatra hafa manjoa amin'izao fotoana zao tsy atompoko arodana tranonareo fa anaovana nouvelle ville tsy atompoko arodana ny fanananareo fa anaovana manara-penitra mety ho zay mety zavatra hafa mifidiny vahoaka safidim-bahoaka nefa zavatra hafa mitanga exemple fotsiny zany amin'le hoe satria namily vily ny tena hoe lalàna velonareo ary zay collectif des candidats dia tsy manaiky to satria nisy fanodikodina natao zoanay mitaky an'le izy mitaky hoe avereny le izy avereny na ny volaneny lany ara satria nanatena famarinana zay nefa fanitsakitsana constitution ny tanay nanatena hoe safidim-bahoaka madio zay sincère transparent les élections sincère transparent efa zavatra maloto ny tanay raha fehezina izay rehetra voalaza izay dia tsy andry rajoelina ny lany tamin'ny fifidianana 24 fa noho ny doublon izay nekeny Jean-Éric Rakotoarso ka miteraka izao fantrana lalina eto Madagasikara izao akoatra ny fitakinana atao andretom-panao politika sy pahalalana iraisam-pirenena ireto dia miantso ny firesahana andatabatra boribory anko izy ireo andinina ny olana mety hitranga Asinandria Malala sy Tokatra Marolahy ny 30 oktobra lasa teo dia ranao antsoavo ho amin'ny fifampiresahana amin'ny ankolafokely maro samihafa eto Madagasikara ny filoham-panohitra eto Madagasikara Marc Ravalomanana nandritra ny fitsidiam-patra nataony tany Tomasina tsy azo ekena mihitsy mantsy ny firisona amin'ny fifidianana amin'izao endriky ny HCC ny seny izao izay antsoroka tanteraka ny fikirakirana ny fifidianana taorin'izay ihany koa dia netsika ny vondrona mpanoramasiny sy ny mbavamoaka Roland Ratsiraka izay tsy manaiky ny irisona amin'ny fifidianana amin'izao endrika ikirakirana ny fifidianana izao androany dia mitaky ny siny fifampiresahana ihany koa ny mpahalalana iraisam-pirenena Arlette Ramarson ny professeur James Ratsima ary ny mpanao politika Jean-Louis Rakotondrambo ny code électoral, loi sur les partis, statut de l'opposition, ny code de communication zay fantatrareo ihany koa ary l'ordonnance 60082 milaza ny hoe raidin'andalambe fa hitronga ny mpitondra dia mangataka lalana aminy hoe hidiny zay fa hitronga ianareo ka ahoana ny fahaliny mazava ho azy lalàna kadaladala ohatran'izany tsy amianao mihitsy izy fidinana andalambe
dia rendrehetra zay tokony arahana mijery ami'saina tsy miangatra ary tsy anlihana ny an'izaiza mba hipetraka tsara le règle de jeu alohany irosona amin'ny fifidianana zany fa tsisy anairikenamenana ntsony hoe anao fifidianana amin'ny système zay fahita fa verrouillé total amin'izao fotoan'izao io. antso miantefa amin'ny filohan'ny repoblika izay nataony mpanao politika maro izany isoroana krizy aoriny ny fifidianana hoy teo araka izany raha osay Andry Rajoelina isoroka ny krizy aoriny ny fifidianana na ifikitra amin'ny sezany ka iroso hatrany amin'ny fifidianana feno alabato. Nisy ny savorivory ny tranga teny amin'ny tetezana Andranomena Omaly voalaza fa nisy ny iraky ny apipa nandrefitany teny an-toerana ka nahavoakasika ilay tetezana vaovao namboarina. Tsy nanaiky izany moa niponaka niteraka savorivory Omaly io. Nisy ny fanadihadina nataony Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala makasika izay. Efa ho 7 taona mahery no tsy nisy nikitika sy nanamboatra ity tetezana teto Andranomena ity. Nisy ny fitarainan'ireo mponina tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany Antokotima ao amin'ny boriboritany fahaenina ny amin'ny tokony anamboarana izany. Ny fahatelopolo ny volana oktobra lasa teo no vita beton toy izao ity tetezana ity raha toa ka azo efa simbany teo aloha. Tsy ny tetezana ihany no namboarina fa ny lalankely ihany koa ary ny diovin'ireo mponina sy ny fikambanana ny arany-asa tamin'izy ireo ity tatatra manamorona io lalana io. Omaly anefa dia teraka ny savorivory satria nisy piasany apipany laza fa androdana io fotodrafitrasa izay vao natao io. Dia nisy zany ny olona tonga nandrefindrefy tany izay tsy fantatra aloha hoe inona zany ny projet anasandry zareo. Dia tonga moa zany olona nanontany nanao enquête andry zareo dia nisy moa zany fandavana izay nataondry zareo tsy nanambara mazava izy hoe iza na mialalana azy na inona le tetikasa nataondry zareo fa tonga izany dia lasa rehefa nanadiady ny olona dia ny olona moa zany rehefa nahita hoe na dia vitsivitsy ara nahita teo dia araka maha-olana ny olona ny tantara ny olona ny resaka dia betsaka ny olona nidina teto rehefa teo amin'ny tokony nanomboka tamin'ny roroora teo eo zany le zavatra nitranga. Arabe hono no ataony hoe araka ny fahenona arabe 13 metra miala amin'ity vodina tranony Haut-Saint-Rady ity nefa ny lalana ity raha fa mividy an'iny ny Haut-Saint-Rady vidiny etatiny ny Haut-Saint-Rady namena fokon'olona ny lalana ity makany hiditra dia izay ny zavatra mahagaga anay nefa zao indray manjary ho fefeny zany le lalanay nefa amin'ity daholo ny lalanay miakatra ao amin'io tanàna io ka tsy ekenay io tompoko. Misy ny mandrefy fa tsy mety io lalana io fa oravana 13 metra ao anatin'le 13 metra alaina zareo nefa dia misy ny tranon'olona izay tsy ekenay mihitsy ny andravana ny tranon'ny mpiara-monina aminay tsy ekenay ihany koa ny foto-javitsasa efa vita teo aloha hosombaina. Tsy azoko ekena hoy ny solombavam-bahoaka todsoa raha ny lalam-bahoaka no kasaina ho arodana toy izany noho ny tombotsoa n'olo-tokana. Fa maninona ny voaka n'Andramena no atao an'izao? Efa tapatapahana foana ny jiro sy rano reny efa ndroatra ireny ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana zao koa zany ny tany izay ivezivezen'ny olona dia hoe ho alainana orinasa anankiray zany dia ho fefena avy eo dia tsisy mahazo mandeha intsony ny olona. Maninona hatramin'izay tsy nikitika fa rehefa mba vitan'ny tena anay ilay tetezana izay nampikaikaiky olona dia hoe isy orinasa haka ary misy mpanao politika ambadika izy dia mampitandrina mahasolom-bavam-bahoaka efa inareo ny tenin'ny fokon'olona rehetra ao Andramena dia hoy za hoe ao an-damosinareo ary tsy anaiky ary ny tena dia anisan'ny komisiona koa ao anatin'ny commission d'enquête parlementaire amin'ny fananantany amin'ny resaka tany ary tsy anaiky mihitsy satria maninona ny lalaran'olona no atao an'izany aiza ny fokon'olona ny andeha sy vezivezy ao anatin'le izy efa enina daholo ny resaka fa motambandavazana kely ny olona dia avy eo vao manaiky dia fefena le izy dia ny camion sy ny zavatra ny orinasa zany sy ny mpanambola vahiny no andeha ao anatin'le izy. Nanamafy moa ity solombavam-bahoaka ity fa manohana ny fokon'olona eny an-toerany manoloana izao zava-misy izao raha nampitandrina kosa ireo mpanao politika izay mikasa ampijaly vahoaka toy izao noho ny fiarovana tombotsoa manokana. Tony mahazatra kosa dia andeha ofitiana aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja no andranty entiny ando miaratiana sy Manorandre Malala. Tsy misy afa-tsy ny fametrana ny fampihavana na tena izy ihany no ahafahana miroso makany ny fampandrosoana hoy Christian Taber. Ohatra mila alaintahaka ary mentrim-piderana ny fifamelana sy ny fifampihavanana teo amin'ny filomarika Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka Laurent Ratsiraka ny farany herinandro teo. Antsoavo araka izany no ataony amin'ny filohan'ny Repoblika anatanteraka izany mialoha ny hafarany ity taona ity. Fahombiazana lehibe reny ho afampandrosoana ny firenena isin'ny apaisement na hoe
ny Chine fitonina eto amin'ny firenena alohany ny Chine resaka be amin'ny code électoral ny lalam-panorenana sy ny CENI na ny HCC efa tonga zao zany fotoana fifaran'ny taona famitsorakeloka fifamelana fa manao antsoava amin'ny filohan'ny FFKM ao mba apanjary malaka anery fitondram-panjakana zany iditra amin'io fa io ihany ny vahaolana ivoahany zareo am'le varavarakely manainganao andrimato filoha tsara zany fihavanana zany isiny 2023 ilaitsika zay olona mitondra ka lany am 2023 raha ohatra ka ho isa mpilaminana le 2023 de ilaitsika olona crédible na eto toerana na nivelany isiny vola mitobaka afana mametraka ny asa fampandrosoana ankoatra io tanora iray avy any amin'ny faritra Fianaratsoa iny no ny vahiny tao anatin'ny fandalana androany nambarany fa diso fanantenana ary voky fampanantenana ny vahoaka ny Fianaratsoa tolasa kobaka mbava tsy misy tanterany mpitondra avokoa ireo ny lokalokainy tamin'ny vahoaka to zavatra tsy laram-pamiana no hiazakazany 2018 de nilaza mihitsy fa homena sehatra ny tanora sy ny vehivavy hanangana orinasa mpanamboatra panneau solaire mba hiasan'ny tanora aizy izany orinasa zany amin'izao fotoana izao tsy misy fampanantenana pokaty oeraoera nibetsaka am'le zavatra kobaka mbava zany fa de ny olona zany de nareo vehivavy reo koa disy fanantenana nampanantena ihany koa izao fitondrana zao fa hanangana orinasa lehibe anankiray mpanamboatra zezika mba hanamorana ny fiveloman'ny tatsaha zany ary rehefa atsanga ny orinasa mpanamboatra zezika io de zao ny tanora indrindra no ampidirina ao anatin'io sehatra asa io tsy misy nefa le izy amin'izao fotoana izao fa ny tena hita amin'ny rantiraty ny fandrosoana ato de ny fonja manara-penitra ny fonja manara-penitra zay tena niazakazahana natao ato amin'ny Fianaratsoa izany no mahamaika an'ity fitondrana ity fa le sosialy ny vahoaka lay olana ny vahoaka mandady harona tsy misy vahaolana no amafisy ny famila mijoro ny tanora ho say andray-andraikitra manoloana izao toejava misy izao maro ireo resy lahatra fa ny filomarika ravalomanana ihany no afaka navitra ny firenena ka tsy nampisalasala azy ireo hiditra anatin'ny antokotimo izay isy manana ny maizy azy sy ny fotokevitra itsorondi ary zany anisany mahatonga ny tanora hoe hirotsaka ao anatin'ny politika hirotsaka ao anatin'ny hiady ho an'ny Fianaratsoa hiady ho an'ny Madagasikara mba hialana amin'izao zava-misy zao ia zany de mahita fa président Ravalomanana ihany ro afaka hanavitra ny Madagasikara resy lahatra ia tamin'ny vinanasa nataony nandritry ny fotoana nitondrany resy lahatra ihany koa ao fa tsy misy olo afaka hanavitra ny Madagasikara afa-tsy président Ravalomanana na inona zany firoborobo ny antoko hafa na inona maresaka any de ny tiako Madagasikara na resy lahatra satria ny vinanasa zany tiako Madagasikara zany de tena manana lay leadership ny mpitondra ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara fahamatorana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena lafiny zavatra maro no voaresaka tao anatin'ny ity fandarana ity androandry toy ny makasika ny fahasalamana izay nitondran'ny solombavam-bahoaka Emilia Ramboasalama ny fanaintanana ny rehetra hiaro tena manoloana ny fiparitahan'ny Covid-19 teo ihany koa ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny tapitra ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahako no nanaraka izany hatramin'ny farany hoarano rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny famerenana fandaharana ahoana marina ny horonan-tsary io arahantsika mety androany ity dia mitondra ny lohateny hoe 100 degrees below zero ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko